La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Isan'ireo kompania mpitaterana misedra olana amin'izao fotoana izao ny Air Madagascar. Andray an-tanana ary andony karama ny mpiasa feno ny mpitondra fanjakana. Etsekinan'izay, maro ireo kompania hafa toy ny Air Mauritius izay nanambara fa ahina ho fahita ankehitriny. Anomboka rahampitso andray ireo audience ny HCC fa akoatra io ny safidy ny andinika ireo didy volana izay niraisiny filoham-pirenena amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ihany koa ity androm-panjakana ity. Mitony fanamboarana ny RN 44 izay mampitohan'ny Moramanga sy Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Singanina manokana amin'izany ny manainga zipo taorian'ny fangatahana fampiantona ny asa noho ny fisian'ny ranobe farany teo. Rahampitso no anomboka ny fanamarena ny volana Ramadana ho an'ireo mpino silamo raha misy ny fahitana ny volana. Manoloana ny fisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus, tsy hisy raha ny fanazavana ny fivoriana olona maro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, raha tsy afaka ankalaza ireo mpino kristianina maneran-tany toy ny tamin'ny fankalazana ny Pasika lasa teo, tsy maintsy manaraka ny zava-misy ankehitriny ihany koa ireo mpino silamo. Ho azy ireo izay anomboka rahampitso na sabotsy ny Ramadan. Ny adidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasa anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao miampienina indray ireo sitrana izay tsy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus intsony. 17 ireo fitiliana izay nitoto-saina ary tsy misy ny tranga Covid-19 araka ny fampitaham-baovao avy amin'ny CCO Ivato tamin'ity androany ity. Tinara tsy mandresy. Tsy nahitana trangana Covid-19 vaovao teto Madagasikara, nanomboka ny alatsinainy 20 ny volana Aprila lasa teo. Ny ampienina kosa ny isan'ireo olona sitrana sy tsy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus intsony. Izany hoe, tafakatra 8 ireo marary ny coronavirus teto amintsika no sitrana, araka ny taremarika ofisialy nomen'ny Profesora Vololtina Anta, mpitondra teny ny ivotoerana pibaikoana momba ny Covid-19 Ivato, androany tamin'ny iray ora tolakandro. Tamin'ny fitiliana rehetra izay natao zany hatramin'ny 12 atoandro teo dia tsy nisy ny tranga vaovao, izany hoe tsy nisy nahitana ny tsy mikaretina coronavirus zany ireo prélèvement rehetra zany na lay hoe le singa alaina amin'ny olona zany amin'ny fototenda na fototrorona izay moa ny fanaovana anazy iny dia tsy nahitana ny tsy mikaretina zany ireo fitiliana rehetra izay natao. Ny sitrana kosa dia misy anankenina. Zany hoe raha misy sitrana vaovao enina zany dia miakatra 20 misy an'ireo olona sitrana somatsara ka 13 zany ireo olona mbola arahy maso mbola tsabona zany amin'izao tsika miteny izao. Tsy misy ahitana ilay antsoina hoe cas grave izay ilana famelomanaina na ahitana trangana fahanseporana ireo marary. Na izany aza dia raha anakaiky ny toe-pahasalaman'izy ireo. Mitohy hatrany ny fitiliana ireo olona maneho soritra aretina, 17 ny fitiliana vita ho an'ny androany maraina. Ny fampiresaka manokana momba ny fiatrehan'ny firenena rototany aretina Covid-19 ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andry Rajoelina sy ny filohan'ny Republika Demokratikan'ny Congo Félix Tshisekedi tamin'ny alalan'ny vidéoconférence omaly. Nizara ny ahahiny momba ny fitombon'ny isan'ny olona voan'ny aretina Covid-19 ao amin'ny firenen'ny filoha Tshisekedi. Nandre ny paikady nampiasain'ny Madagasikara momba ny anoherana ny Covid-19 ny filoha Congolais ary nanapa-kevitra ny antany manokana ny filoha Rajoelina tamin'izany. Ny araba ny filoha malagasy sy ny vahoaka malagasy ihany koa RDC. Resy lahatra ny filoha Congolais fa fotoana tokony iroson'ny Afrika sy ny firenena ao amin'ny fitrandrana ny vokatra ananany amin'izao fotoana izao. Fanampanazava. En ce moment, on est à 25 morts, 300... 520 zao ny maty aty aminay, 507 ny vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Manodidina ny 50 eo no efa sitrana, na izany azy, miakatra be ny isan'ireo marary. Izany no antony hoe tamin'ny hitako ny fanambarana nataonao dia liana aho, ary nanontany hoe
ahoana ny mikasika io Artemisia io sady eto dia miarabanao sy ny malagasy rehetra amin'izao fandraisana anjara mivantana amin'ny ady manoloana ny Covid-19 izao. Za manokana dia efa niresaka tamin'ireo namana Afrikana fa afaka miankina amin'ny vokatrananantsika sy ny mpikaroka eto amintsika isika. Satria tsy mino aho fa afaka hiatrika ny mety fiparihana betsaka nyity valanaretina ity isika. Noho izany dia n'izao dia tokony mampiasa izay ananantsika rehetra isika, indrindra ny siansa afrikana sy ny fahaiza-manaontsika, ny vokatrananantsika isika ary ny valy ny fikarohana ataontsika. Nos propres produits, nos propres inventions. Oui. Voilà. En tout cas, Monsieur le Président, je vous adresse toutes mes condoléances par rapport aux 25... Ie, maneho ny fiaraha-miora aloha ny tenako maloana ireo Congolais miisa 20 namono iaina noho ny coronavirus. Raha ny mikasika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, isaorana an'Andriamanitra aloha fa tamin'ireo 120 tranga voamarina fa mitondra ny tsimikaretana tsy mbola misy ny namono iaina ary voafehy ny valanaretana satria nandray fepetra mialoha izahay mba hamezana ny fiparitahana tsy tahaka ny hita amin'ireo firenenen-kafa indrindra any Europe. Mikasika ilay fanontanianao teo dia ilay tambavy dia entina hisoroana ny tsimikaretana, izany hoe mba ahafahana tsy tratra ny coronavirus. Merci et courage à nous et force à nous, Monsieur le Président. Zay ny amin'ny fa isan'ireo kompania mpitaterana misedra olana amin'izao fotoana izao ny Air Madagascar. Andray an-tanana ary andony karaman'ny mpiasa afen'ny fitondram-panjakana. Etsakilan'izay, maro ireo kompania hafa toy ny Air Mauritius izay nanambara fa ahina ho fahita ankehitriny. Miantarandrianay. Misedra olana ny kompania mpitaterana rehetra amin'izao fisian'ny Covid-19 izao. Noho ny fikatonany sistany tsy fisiany sidiny iraisam-pirenena ary ny famerana ny sidina anatiny, tsy misy intsony fidiram-bolan'izy ireo ary maro no nanambara fa ahina ho fahita tanteraka. Mpiasa maro no hiaran'izany mivantany. Ho an'ny Air Madagascar, taorian'ny fanambaran'ny Filohan'ny Repoblika fa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina, efa mandray ny asa ny ireo mpiasa sainga mijanona amin'ny service minimum hatreto. Fanjakana kosa no mandony karamam-piasa. Araka izany, taorian'ny fampiresan'ny tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana, mandray karama feno avokoa ny mpiasan'ny Air Madagascar rehetra. Misy kosa ny fepetrany amin'ny fialan'ny congé nandritry ny andro tsy niasana. Etsakilany, raha ny fanazavana avy amin'ny Air Madagascar, tsy misy fandraisany amin'ny lafiny ara-bola ny fanakatonana ny Agence Air Madagascar ao Paris sy Saint-Denis fa fepetra ny raisina entina namafisana ny fiboana any an-toerana mba tsy hisy ny fahatongavan'ny mponina eny amin'ny agence. Raha toka misy ny vahaolana ny amin'ny fahefanany karamam-piasa ny any Air Madagascar, kompania maro no nanambara fa tsy mahita vahaolana ho fanefana izany ho an'ny mpiasan'izy ireo, izany ny Air Mauritius sy ny South African Airways. Ho an'ny tsy farany, nambarany fa tsy afaka manefa ireo vola tokony aloha rehetra intsony ny kompania ankehitriny. Nanapa-kevitra ny mpitantana ny South African Airways ny ampitsahatra amin'ny asany ny ampahambetsaka amin'ireo mpiasa, fepetra izay nolavin'ny sindikan'ny mpiasa. Mahatratratra amin'ny 704 an'ity kompania ity ireo mpiasa voakasika mivantana amin'izao olana ara-bola izao sy mety tsy handray karama. Tahaka izany ihany koa ny an'ny kompania Air Mauritius. Noho ny fikatoana ny sistany tsy fisiany sidiny iraisam-pirenena ary ny famerana ny sidina anatiny, tsy misy intsony ny fidiram-bola, matiantoka ny orinasa. Io no nambarany mpitantana ny Air Mauritius. Vinavinaina ho any amin'ny faraparan'ny taona 2021 vao hiverina amin'ny laon'ny tsikelikely ny fandehanan-draharaha ho azy ireo raha ny fanazavana. Fanapa-kevitra ny raisin'izy ireo manoloana io ny rosoana amin'ny redressement judiciaire. Manomboka rahampitso no andray ireo audience ny HCC fa ankoatr'izay nisafidy ny andinika ireo didy tsy volana izay andraisin'ny filoham-pirenena ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao ihany koa ity androm-panjakana ity Henri Flora. Foana amin'ny ampahany ankehitriny, ireo fepetra mahakasika ny fihiboana eto Madagasikara araka ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana. Miroso amin'ny fanatanterana ny asa amin'ny ampahany ireo ministera sy ny androm-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny HCC manokana, nisafidy ny andinika ireo didy tsy volana noraisin'ny filoham-pirenena. Ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao izy ireo manomboka raha-pitso ary andray ihany koa ireo audience privé raha ny fanazavana. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpahalalana nanaovana fanadihadiana, ilaina ny fanavaozana ny rijan-dalàna amin'ny feny fandraisana fanapahan-kevitra ao anatiny amehana tahaka izao mba hifandraika amin'ny toedrara misy ankehitriny. Tsy tady dio fa ny lalàna misy lalàna velona
raha tsy diso hatramin'izao dia mbola tsisy lalàna nanafoana raha nanitsy le lalàna 91-01 tamin'ny 18 juillet 1991 zay ihany nitako lalàna momba ny situation d'exception situation d'urgence fa d'exception nefa ny rajerena amin'ny fepetra rehetra namoahany io lalàna io efa tsy mitovy tsony amin'ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao efa obsolète ty lalàna ty tsy applicable amin'ny situation amin'izao fotoana izao ka tokony isy lalàna vaovao tokony avoakany antenimieram-pirenena satria zao vaninandro iainantsika zao tokony fiheziny io lalàna io namoaka décret ny fitondram-panjakana état d'urgence nefa ny lalàna mampiatra an'izany lalàna obsolète efa tsy de mety tsitsony. Araka ny voasoratra mazava ao anatin'ny lalàna laharana fa 1/20 tsipika 8/20 tamin'ny 20 jolay 1/20 mifehy ny toe-java-misy mandalo amin'ny firenena ao anatin'ny andininy fahadimy amin'izany no manambara fa afaka mamoaka didy tsy volany ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara ary tsy voatery andalo amin'ireo fahefana amin'ny mpanao lalàna saingy kosa tsy maintsy hodininy ACC izany raha toa ka mifanaraka na tsy amin'ny lalam-panorenana. Afaka lavin'ny ACC araka izany ireo didy tsy volana ireo raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona. Mety handringa ireo didy tsy volana sy ireo lalàna navoakan'ny filoham-pirenena ireo noho ny tsy fidoviny ny raharaha tamin'ny taona 2017 sy amin'izao taona 2020 izao indrindra fa eo amin'ny lafiny famoaham-bola raha ny nambara ny mpahay lalàna hatrany. Kanefa ny urgence tsy maintsy atrehany dia mialatsina mety mamoaka lalàna ny filoha fa mandria le lalàna navoaka ny filoha ary zay apetraka eo amin'ny ampelantanan'ny fitsarana avo momba ny ACC anjara anjareo no jery hoe feno ve mifepetra ny lazainy sa fepetra hafa ny lazainy le lalàna 91-01 tamin'ny 18 juillet 91 tovy amin'le situation zao ve le izy manamarina le lalàna navoaka ny fitondram-panjakana situation d'exception. Andrasana ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mahakasika izany. Araka ny voalaza mazava ao anatin'ity lalàna fa 1/20 tsipika 8/20 ity hatrany fa ireo fepetra rehetra no raisina nandritra ny amehana ara-pahasalamana dia tsy manan-kery avokoa aoriany ny fahataperan'ity vanim-potoana manokana ity. Nandefa taratasy any amin'ny tale generalin'ny OMS ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana naneho ny ayainy sy nangataka ny hevitra izy ireo manoloana ny Covid organics izay nilazainy fa terena ny ankizy mpianatra tsy maintsy hisotro izany. Ny filoha teo aloha izay tsy mbola hita teny amin'ny CCO na nanolotra fanampinana fanomezana amin'izao ady hatrehany firenena izao na indray mandeha aza. Kaiton Andriatsiravo. Taoriny ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny mpitondra fanjakana malagasy manoloana ny Covid organics nandefa taratasy tany amin'ny tale generalin'ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka nilaza ny ihany indrindra manoloana ny fizarana izany ho an'ny sarambabem-bahoaka. Ny mampalahelo izy dia ny fanerenany ankizy any an-tsekoly amin'izany. Tranga izay arahany rehetra mahita fa tsy antery ny fanaovana izany. Maro tao amin'ireo mpianatra no nisafidy hisotro ilay Covid organics. Nisy ihany koa ireo tsy nisotro izany amin'ny maha tsy antery azy. Nangataka ny hevitry ny OMS ihany koa ny filoha teo aloha ka niangavy azy ireo andray fanapakevitra mifandraika amin'izany. Fomba fihetsika izay tsy vahiny amin'ny besin'ny maro intsony. Voalaza ombenombeny fa zava-dehibe ny fiandrianam-pirenena ary manana ny mampiavaka azy ny firenena malagasy. Saingy tony mifanohitra amin'izany no hita raha io faneho-kevitry ny filoha teo aloha io. Tsy karitra fa mety sampy any amin'ny OMS sy ny mpanao politika manoloana izao ady atao amin'ny fiparitahan'ny coronavirus izao. Hatreto anefa tsy mbola hita teny amin'ny CCO na ny centre de commandement opérationnel Ivato ny filoha teo aloha na nanolotra fanampiana sy fanomezana na nandroso soso-kevitra ihany koa ho fanatsarana ny ady atao. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe raha io hevitry ny filoha teo aloha io tokony andro fotsiny izay fanafody aroson'ny firenena vahiny ve ny mpitondra vao hihetsika ka hitady vahaolana ho an'ny vahoaka izay tantanany. Fotoana any ahoana tsy fitoviana ara-politika ve izao ady atrehan'ny firenena malagasy sy ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Tsy aleo ve ny vahaolana ahafahana mamongotra ity valana retina ity mitadiavina sy fanoloran-tanana. Ny fialana amin'izao ady atrehana izao no irarin'ny rehetra ahafahana miverina amin'ny fiainana andavanandro. Iverina hiasa ireo voaterina tsara tamin'ny asany. Ireo mpandeha tongotra izay tsy maintsy miverina alohan'ny ora voatondro, ny tebiteby hifarana hatreo ihany koa ny tsy fahafahana mitady izay atokona sy ny maro hafa. Ho toy ny vatsitsinjo, isan'ny tosika fameno
omena ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana ho an'ny Tomasina manokana nanomboka androany fisoratana anarana ho an'ireo fokontany misy 730 ka ito andrea tsy lavatra dia ho toy ny vatsitsindro zany a dia izy ty hoe tosika fameno zany hoe mba hanampina an'ireo ankohonana izy io zany dia tohana ara-bola avy any amin'ny gouvernemanta zany ka tsy ny commune urbaine zany dia anisan'ny tompona andraikitra mikarakara an'io miaraka amin'ireo zay organisme international ny FID ny ministère de population hifandrombonana zany io zavatra io satria mahakasika mivantana ny vahoaka malagasy manontolo io indrindrandrindra moa ireo zay ankohonana marefo noho ny fioboana. Natomboka androany fa 17 ny volana aprily 2020 ny fisoratana anarana ny anivon'ny fokontany ahafana misitraka ny tosika fameno avy amin'ny mpitondra fanjakana. Olona mihoatra ny 300 no niraisin'ny FID hanao ny fanadiadiana amin'ireo fokontany miisa 730 ao Tomasina voalohany. Ny komity loharano mamaritra ny toerana andraisana ny anarana, manamarina ny fanadiadiana atao ary manamarina izay vokatry ny fanadiadiana natao. Komity loharano dia manara-maso ihany koa satria so misy tokantrano mandainga zavatra possible daholo zany satria agnatin'olona maro zany tsy maintsy mety misy zavatra mba mibrique kely dia anjarany zay indrindra ny antokosian'ny komity loharano hoe zareo mahafantatra ny vahoaka tsirairay anatin'ny fokontany misy anazy dia zareo manamarina hoe marina tokoa fa mety zao ny asan'ity olona ray ty mifanaraka tsara amin'izay déclaration ataony ao anatin'ilay fanadiadiana. Dia ny komity loharano ihany koa mandamina ny filaminana mandritra n'ireny fisoratana anarana ireny. Dia izy ihany koa tompona andraikitra amin'ny fandraisana an-tsoratra izay zavatra rehetra voalaza teo ka ao anatin'izay zany dia isaky ny fokontany fantatra manomboka eo zany reto olona reto sahirana dia reto olona reto tokony omena fanampiana. Aorian'ny fisoratana anarana misy dingana maro tsy maintsy arahana ahafahany tsirairay misitraka ny fanampiana. Entanina araka izany ny tsirairay anaraka ny tsakany sy andava ny toromarika avy amin'ireo komity loharano. Entanina ihany koa samy hivonina amin'ny karne pokotany manamarina ny mahaponina amin'ny fokontany azy izay ihany pirofo tokana takiana amin'ny fisoratana anarana. Araka ny fanambarana nataon'ny kardinaly Tsarazana Désiré androany tany Tomasina tohizana ny ezaka efa natao teo aloha amin'ny fankalazana ny sorona masina alefa amin'ny fitaovan-tserasera. Anjaran'ny évêque sy ireo pretra isaky ny diocèse kosa no manao ny fandaminana mahakasika ny fahafahana mivavaka amin'ny fiangonana. Fanampinazava. Tamin'ny fanambarana nataon'ny filoha sy ny fanambarana avy amin'ny gouvernemanta dia mitohy ny famena ara-pahasalamana urgence sanitaire. Amin'ity andro amin'ny ity 15 andro manaraka andalovantsika ity. Ary valaza fa mbola tsy azo atao ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 50 satria mbola ao anatin'ny ady amin'ny fielezany valanaretina sikizao. Noho izany tohizana izay efa nataontsika teo aloha, izany hoe mankalaza ny sorona masina isan'andro ny évêque sy ny pretra ary alefa amin'ny fitaovan-tserasera araka izay fahafahana manao an'izany mba iombona ny vahoaka izay mijanona any an-tokantrano. Mikasika ny fahafahana mivavaka ao am-piangonana dia anjarantsika évêque isaka ny diocèse ny manome toromarika amin'izay tokony atao araky ny zava-misy any amintsika ary tsy maintsy manaraka ny fepetra nomeny fanjakana isika amin'izany. Hamafisitsika trany ny vavaka angatantsika amin'i Jesoa tafatsangako velona mba hamahaingana izao olana izao ka iverina tsy ho ela ny fiainany zanak'olombelona maneran-tany. Tontolon'ny finoana izay hatrany dia taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny FG amin'ny fandraisana ireo mpino ny akamaroan'ny fiangonana ankoatra ny fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana isy ny lamina ho raisin'ny fiangonana. Yves Richard. Iverina isokatra manomboka ny alahady ho avy izao ny fiangonana FJKM.
Zava-dehibe ho an'ny finoana kristianina zany ary midiko ho fanantenana anatin'ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena. Ankoatra ny fanajana ny fepetra napetraky ny fitondrana, fanontaniana maro no napetraky ny olom-pirenena amin'ny fandrindrana ny vizotry ny fotoan'ny mpivavahana. Sarotra ihany fanapa-kevitra satria sarotra koa no hoe tonga ohatra hoe tonga zato ny olona ny tonga eo dia averina ny 50 tsy maintsy miditra dia ahoana izany ambiny. Mbola tsy tena tokony handray an'izay izy raha ny tena marina. Mbola manala sala be izany izay a. Izy ary le 50 ampidirinao amin'ilay amin'arivo ny aman'alina izy ary 50. Tsy fantatra ahoana ny fandaminana izany, mety ho sarotra ny fandaminana amin'io an'io a. Anatin'ny fiomanana ampifandraisana ny vahoaka kristianina ankilan'ny ankamaroan'ny fiangonana FJKM, taorian'ny fanambarana nataon'ny lehibeny. Ankoatra ny fanarana ny fepetra iadiana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19, isin'ny lamy mapetraky ny fiangonana ahafahan'ny vahoaka kristianina mahare ny filazantsara. Zahana mba ho ny liturjia afoy no anatanterahana amin'ny fiaraha-mivavaka dia efa mody aloha ny olona fa tsy hoe amiray avy voiala atao am-piangonana akory. Fa raha ohatra tena hoe tsy maintsy mety hoe tonga na mihoatra zareo, azo eritreretina ihany ny hoe raha mirava amin'ny folo sasany dia mety afaka ialana atao ihany izany hoe fidirana fahatelo. Fa raha fahakeliny azy tena tokony andraikitra mpiasa ohatra hoe ny dekona izany afaka mandefitra izany, afaka ho tonga izany amin'ny maraim-baovao ohatra. Na mbola tsy miverina amin'ny laoniny aza ny fotoam-pivavahana hatreto, azo lazaina ho feno ary tsy tapaka ny fandaharam-potoana ho an'ny fiangonana naovana fanadihadiana. Isanana mafy ny fiparitahan'ny COVID-19 ankilan'ny hetsika ara-pivavahana tany ivelany, indrindra ny tany Korea Atsimo. Raha matoa 12 taona nanatrika fotoam-pivavahana nahitana olona 10 no nanamafy ny fiparitahan'ny COVID-19 ny 10 febroary. Tafiakatra 770 ny olona voakasika tamin'izany. Nitombo izany ary tafiakatra 507 ny tranga voamarina ny 7 martsa. Mahery ny 5 hetsy taorian'izay ny sony voaangona nangataka ny fanafoanana ny fiangonana voakasika, ka ny ben'ny tanàna ny Seoul no nametraka fitoriana ny 2 martsa. Ilaina trany arak'izany ny fahamelona sy ny fanajana ny fepetra ho an'ny rehetra, tsy ny famerenana ny fiainana amin'ny laoniny sy kelikely indray inoana ratsy ny toetra rà, izay efa manomboka mihatsara ho an'ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray mitony fanamboarana ny RN44 izay mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Singanina manokana amin'izany eo Manangazipo, taorian'ny fangatahana fiambetona ny asa noho ny fisian'ny ranobe farany teo. Kaiton Andriatsina. Amperinasa tanteraka ankehitriny ny orinasa Kolasy nahazo ny toloby dia namboatra ny Manangazipo amin'ny lalam-pirenena fa 720. Efa ho herinandro zao no nanomboka ny asa. Taoriny ny fangatahana fampiatoana ny asa noho ny fisian'ny ranobe ny volana janoary sy febroary 2024 lasa teo. Samy nampanantena ny amboatra azy ity avokoa ny fitondrana ny fanesy, saingy tsy nahavita izany hatramin'izay. Raha vao naray fitarainam-bahoaka, nidina fotony avy hatrany ny filoha Andry Rajoelina sy ny ministry ny asa vaventy sy ny fanajarena ny tany Ady Andriananarivelo ary nanapa-kevitra fa amboarina i Manangazipo. Noho ny toetrandro, voatery nangataka sursis d'exécution ny orinasa Kolasy. Ankehitriny, tsy sakana intsony ny toetrandro ka naroso ny asa. Vonina avokoa ny fitaovana sy ny fiaravaventy ary ny mpiasa. Natomboka tamin'ny fanapotehana sy ny fanesorana ilay tetezam-bato efa aloha sy ny anjadian'ny rika ny taonany maro ny asa. Rehefa afaka izany, apetraka ny fototra amin'ilay tetezana mitsingevana vaovao na ny radie, mirefy 2 metatra ny ahavony ary 20 metatra ny alavany. Nasiana familin-dalana na deviation ihany koa eo Manangazipo, ahafahan'ny mpampiasa lalana mifamezivezy sy tsy anelingelina ny asa fanamboarana. Tsy misy fiovana ny fehim-potoana anatanterahana ny asa, 4 volana, na voatery nahemitra noho ny antony efa niaraha-malala azy. Afaka manantena araka izany ny antsianaka fa ho vita amin'izay Manangazipo, tsy araky ny resaky ny mpamendrifendro. Miroso amin'ny fizarana arovava sy ny Covid organics amin'izao fotoana izao ny anivon'ny fokotany maro eto an-drenivohitra. Ny ministeran'ny fizarana sy ny fampianarana ambony no nanatotosa izany tamin'ity androany ity. Henri Flo. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka iny fotony ny fitsitsovan'ny fitondram-panjakana azy ireo amin'ny fizarana arovava entina hiadiana amin'ny mety ho fiparitahan'ny valinaretina coronavirus. Eo ihany koa ny fizarana ilay Covid organics raha ny zava-misy eny anivon'ny fokotany no jerena. Asa mafy araka izany no iandreketan'ireo komity eny anivon'ny fokotany amin'ny fanentanana. Raha toka ity fokotany anankiray avaratetezana be kiraro ity, izay efa nahitana tranga 4 rehefa sirana ankehitriny,
raha ny nambarany teo anivony fokotany. Dia misy ny andraikitra lehibe izay raisinay etỳ amin'ny fokotany zany, dia ny adidinay moa zany dia ny manentana hatrany an'ilay olona anao kasibosy, ary indrindrandrindra mampahafantatra ny antony hoe inona ny antony anaovana an'ilay kasibosy, satria raha tsy fantatry ilay olona koa manko ilay antony dia alainy fotsiny ilay kasibosy dia atao ampiriny any an-trano. Fa ny tena ataonay sy ny efa nataonay sy mbola ho ataonay zany dia ny mampahafantatra hoe izao ny antony anaovana ny kasibosy mba tsy ho tonga any aminao ilay virus, satria ilay ady ataontsika dia ilay tsy hita maso, ka rehefa tsy hita maso zay zany ilay izy dia mila fitandremana be, fa na ny olona akaikinao ary tsy fantatrao mety mitondra ilay otrikaretina. Ho an'ny ministera ny fitsarana teny amin'ity fokotany ity no nanatanterahana izy ireo ny fizarana arovava ho an'ity androany ity. Ampiarina ny lalàna velona no raisin'ny filoham-pirenena amin'ny tsy maintsy anaovana arovava manomboka ny alatsinainy ho avy izao, raha ny nambarany ministry ny fitsarana. Ny lalàna velona raha mikasika an'ity aloha zany zao dia nametraka fitondram-panjakana hoe manomboka amin'ny latsinainy izay tsy mitondra ny kasibosy satria mety manohitona ny fahasalamany hafa ny antony, mety mamono antsika sy hafa ny antony fa tsy hoe akory tsy havana azy manokana. Dia ny olona izay tsy manaraka an'izany lalàna zany dia voalaza fa hoe ampanaovina an'ilay asa intérêt général. Ny fandaminana an'izany dia fitondram-panjakana koa ny malala momba an'izy. Ka raha izay no anontanianareo aty amiko hoe miantra ve izay manomboka amin'ny latsinainy? Eny tompoko, raha ohatra ka misy tonga atika hatraminay ny fitarainana momba an'izany dia tsy maintsy hetsika izahay. Iza ny mampianatra azy? Eo hiandro ny fandaminana rehetra satria tsy maintsy misy fisamboana fanolorana azy any amin'ny tompona andraikitra asa ohatra nareo dia mba asaitsika manala an'izao so dia efa mitondra aretina daholo zao hoe dia fa maninona moa tsika tsy mahavita manao an'izany satria ny olona misy mety manao dia alao ary saminy andray andraikitra ka nanotenako zao azy tratra dia tsy maintsy hiarany lalàna dia andehanao an'ilay travaux d'intérêt général. Ny fanindry andalana tamin'izany teny amin'ny fokotany tsara honenana Ambomirary ary Andraisoro no nizarany ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa ny arovava sy ny covid organics. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny fanambarana ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fizarana memem-pona izany. Voromaro tonga eto ny vahoaka rehetra namaly an'ilay antsin'ny filoham-pirenena ary tonga izy ireo fa andray an'izany tambavy zany avy nitety ny tokantrano tsirairay kotsika teo misy ny tokantrano sahirana, misy ny tokantrano manana ny atao dia tsy nisy navahany izany fa niraisina daholo ary faly ny olona mandray an'ilay tambavy tsy nisy korotana teto hitantsika izao milamina be ary nakasitraka amin'ny filoham-pirenena daholo ny vahoaka amin'izay fitsinjovana lalandava ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay. Itoetrany ny hetsika araka izany eny anivy ny fokotany tsirairay avy eto amintsika mba hisorohana amin'ity valanaretina covid-19 ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny fidiran'ny mpianatra any amin'ny faritra any. Eo ihany koa mahakasika ny Ramadany rehefa avy eo ary. Sasao madio tsara amin'ny rano sy savony na gel désinfectant alony tanana mialohany andraisana ny arotava. Amin'ilay tadiny no andraisana ny arotava ary ny sisiny somary mienjana no ambony. Apetaka ny arotava ary ketohina tsara ny eo amin'ny orana mba tsy hisy rivotra ivoaka. Sontomina koa ny ambany ary kendrena mba ho voasarona ny orana, ny vava ary ny soka. Tsy kitikitihana ny arotava eny am-panaovana azy. Adiny 4 rabe indrindra no hitondrana ny arotava ary nanaty dabapako misarona tsara izy ao aorianan'izay ary miverina manasa tanana amin'ny rano sy savony na gel désinfectant. Raha ny arotava azo sasana kosa ao aorianany adiny 4 mitondrana azy dia sasana amin'ny ranon-tsavony, kobaniny, ahaminy masoandro ary pasohiny. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi.
Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. La terre riche. L'herbe fraîche. Beaucoup d'attention pour nos troupeaux. Et le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon les frais d'un Tirabé. Socolé, le goût du vrai. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat ao Maintirano nanomboka omaly ary amin'ny alatsinainy ho avy zao kosa ny CPE. Nentanina ireo mpianatra anaraka ireo fepetra ho fisoroana ny coronavirus. Ka ito Andrea Tsilavo. Efa hitany amin'ireo sekoly avokoa ireo mpianatra sy mpampianatra araka ny lamina izay napetraky ny fitondram-panjakana mahakasika ny fahamena ara-pahasalamana amin'ny famerenana an-tsekoly ireo ankizy izay anala ny fanadinam-panjakana. Hitany amin'ny toeram-pampianarana avokoa ireo fitaovam-pidiovana toy ny rano sy savony anasana tanana. Verina mianatra aby ndray ireo classe d'examen fotsiny any aloha hatreto ho an'ny classe de terminale sy ny classe de troisième dia manatanteraka izany koa mety ny dernier TP melaky izay hitatsika maso mety amin'ny toerana zao dia ato amin'ny CG de la référence ny nandalovana amin'ity andro ity fa ny olana sy ny pitsopitsony maro sy karazany etrena izany dia amin'ny ankapobeny dia tsy misy hatreto aloha fa dia mizotra araka ny atsakany lavany ary voaza ireo fepetra izay petraky ny fitondram-panjakana amin'ny fanajana ireo fitsipika maro isan-karazany toy ny fanasan-tanana sy ny elanelana ray metra. Mialoha ny iverenan'ny mpianatra an-tsekoly tsy ahivina, efa nisy ny famindrana ranom-panafody tao amin'ny tampon-tanànany Maintirano, indrindra ireo efitrano fianarana. Miara-misalaha amin'ny fara-petidiny ny fampianarana amin'ny famindrana fanafody amin'ireo efitrano fianarana izay ianaran'ny ankizy manomboka rapitso. Izany rehetra izany no atao mba ahafahantsika miantoka ny fahasalaman'ny ankizy mpianatra, mba ahafahantsika misoroka n'ilay otrikaretina coronavirus. Ka dia manainga hatrany ny mpianatra ho tonga amin'izay hanohy ny fianarany mba ahafahany miatrika n'izay fanadinam-panjakana izay ohatreny amin'ity taona ity. Amin'ny ankapobeny, tsy misy ny olana teny anivon'ny sekoly. Andrasana ny fidiran'ireo mpianatra analan'ny CEPE rehetra ny alatsinainy ho avy izao. Niverina an-tsekoly nanomboka omaly ihany koa ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana rehetra ao Tomasina. Lamina amin'ny ankapobeny ny famerenana an-tsekoly ary voaja ireo fepetra rehetra ho ny governoran'ny faritra Atsinanana. Fanampanazavana. Voalohany amin'izany dia hoe tsy maintsy manasa tagnana daholo ny mpianatra alohan'ny hiditra ny sekoly. Dia niarahana tamin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ny fanadiovana zany dia misy ireo daba na hoe dispositif de lavage des mains izay hitantsika reo zany ary nizarana savony ny mpianatra rehetra. Dia ny fagnanaovana an'ity cache-bouche na ny arovava sy orona ty zany dia obligatoire ka efa tonga ny arovava mahampy ho an'ny mpianatra rehetra zany indrindra fa antsika eto tamin'ny Tomasina sy Tamatavy 2 ka ny ezana misy aza natao roa isaka mpianatra satria raha ohatra ka reka dia sao dia antsika ty somary bebe orana mi dia sao dia manjary tsy maina le izy satria tokony sasana isan'andro
dia roa zany no namena isaka mpianatra sasana nyany le ataony nyany a dia magnatao hafa ndraika izy dia megna ndraika le raika dia igny ndraika no iregnany ary ny tena zava-dehibe dia le fagnazana lay hoe distanciation sociale dia table banc raika ho anna mpianatra raika dia voahaza araka ny tokony ho izy a ny fepetra rehetra. Tontolo ny fitaterana ny ena ny vola miditra ho an'ireo taxi be eto andrenivohitra hatramin'ny iverenan'izy ireo ny asa antony mahatonga izany fahavitsiany ireo mpandeha fa eo ihany koa ny fianan'ny toerana ao anatin'ny fiara ny antsipirin'izay. Ny tombo isy ireo fiara fitateram-bahoaka ny asa androany teto andrenivohitra raha ny omaly alarobia no fotoana izay nanombohan'izy ireo nanohy ny asany amin'ny andavanandro. Nahitana fianany ny isan'ireo taxi be miasa ao anatin'ny zotra nanaovana ny fanadiadiana vokatry ny tsy fisian'ireo mpandeha. Eo ihany koa ny fepetra mikasika ny isan'ireo toerana tokony ho hita ao anatin'ny fiara amin'izao vanim-potoana izao. Ny mpianatra sy mpiasa mandeha maraina sy mody atoandro no mpandeha amin'izy ireo mandritra izany. Ny anay zao 5 ny androany. Ty andavanandro le mora tsisy aretina 7 ny isanay. Tsy maintsy atao izy satria asa andavanandro dia tsy maintsy izy le olona andeha tonga zany hoe dia fa miamianao za e maty antoka be mihitsy zany le mpitaty. Tena miasa raha tsisy olona mihitsy. Miara-mijaly anena patrona ny sivira le sofira. Fandanan'ny olona zany am'le mpiasa le mandeha miasa amin'ny enina sasany eo amin'ny fito dia mba misy mpianatra satria ety mpianatra no tateriny ety. Fandaminana zao zany telotelo no seza zany seza petrahana ato anatin'ny fiara dia ny devant zany anankiray ihany no mipetraka amin'ny devant. Voafetra ihany koa ny ora ahafahan'ireo taxi be manantanteraka ny asa vokatr'izany tsy mahavita manenjika ny torotoiny teo aloha intsony izy ireo. Ianao zao ohatra hoe manao toray raha feno zany ty miala baty akatso mankany tanimena mahita eo amin'ny 35 40 gareka ndray mba ale 45 dia le misy an'le voaka miditra moa iny mba mameno anazy zany mahita 50 arakarany zany fa am'izao izao miena le seza dia le olona koa mbola matahotra amin'ny salasala zany le olona fa misy le olona mainka amonjy fotoana dia mba mandeha aminay ihany izy aloha aty. Taloha zao mahavita tory enina dia zao misy mahavita tory efatra vita amin'izao. Ankoatr'izay misy amin'ireo mpitatitra ihany koa no nanambara fa tsy mbola nahazo ny fanampiana ho azy ireo na eo azy izany miezaka ny manaja ny fepetratra any ireo sofera sy receveur mikasika ny fanaovana arovava sy ny fampiasana ny gel fanasana tanana ho an'ireo mpandeha. Mahazo licence d'exploitation spéciale maimaim-poana ireo fiara fitateram-bahoaka suburbaine lany izany atao anatin'ny 12 andro ka afaka miasa avy hatrany raha ny fanazavany teo anivon'ny ATT. Ireo fiara manana taratasy ara-dalàna ihany no mahazo izany fanampanazavana. Raha sendra misy moa zany ireo taxi be miasa amin'izao fotoana zao mba ho fampanarahan-dalàna zany mba ho ajaina foana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana sy ny lalàna mifehy ny fitateram-bahoaka ka ho fitsinjovana an'zareo anefa raha lany licence d'exploitation izy dia mbola sahirana amin'ny lafiny ara-bola dia nomena 5 andro zany atao hoe licence spéciale ihany moa zay nilazana anazy gratuit io tsy andoavam-bola io fa everina kosa fa afaka 5 andro izy efa andoa ara-dalàna an'izay licence zay zany. Ny ligne suburbaine irery ihany no voakasika an'izay fa ny urbaine moa any amin'ny commune urbaine izy no manana licence. Ny zavatra tsara ho marihana nefa mba ho fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana sy ny lalàna mikasika ny fitateram-bahoaka zay dia tsy maintsy ara-dalàna daholy ny visite technique sy ny assurance nireny fiara reny. Ny licence irery ihany zany no nomena an'izay atao hoe dérogation kely zay. 5 andro zany tapitra amin'ny faha-4 ny volana May. Eo zany dia manomboka amin'ny faha-5 ny volana May zany dia miverina amin'ny licence ara-dalàna zany tsika rehetra. Tontolon'ny finoana rapitso no hanomboka ny fanamarihana ny volana Ramadany ho an'ireo mpino silamo raha misy ny fahitana ny volana manoloana ny fisorohan'ny fiparitany valinaretina coronavirus tsy hisy raha ny fanazavana ny fivorian'olona maro. Miantarandriana. Miankina amin'ny fahitana ny volana no anatanterahana ny Ramadany. Raha mpitso no vinavinaina etomboka io raha toka efa hita ny volana. Tsy mampiova ny fanatanterahana izany ny fisiany valanaretina coronavirus raha ny fanazavana. Fifezin'ny Ramadany dia tsy maintsy atao na inona na
mafana ny andro na mangatsika ny andro na misaretina na tsy saretina ny fanaovana ny fifezana anatin'ny volana ramadany dia famezan'ny tena voalohany indrindra midika zany fa hoe ny olombelona dia mila hoe ahoana ataony mitraka amin'ny fiainana kanefa ny anatin'ny fadiankanina zay dia fa adire lehibe tsy tokony voaka mihitsy anatin'ny pinoray hoe rehefa manao ramadany izy ka hoe amin'ny atoandro dia hita fa malemilemy fa anatin'izy tsy misakafo mihitsy tokony mampiseho heriny manontolo fa hoe dia mitraka. Miankina amin'ny fivoaran'ny zava-misy eto amin'ny firenena kosa ny fiovan'ny VPDRS. Ny fiainan'ny mpino aloha dia mifanaraka foana amin'ny toe-javatra misy amin'ny fiainany. Antsika zao anatin'ny fotoanan'ny fananaretina corona. Ny fanafody ny tsara indrindra izay hitantsika amin'izao dia ny fitokana mona dia ny fiboana izay tsy mifanohitra mihitsy ny lalànan'ny islama ka rehefa izay ny zava-misy tratra ny fotoana ramadany dia tsy maintsy anatin'ny fiboana izy manatanteraka ny fifezana. Fiarahana misakafo tsy voatery amin'ny fotoana izay tsy hafana manao an'izany tahakana amin'izao fotoana zao azo atao tsara ny mametraka zany manao zany tsara fa rehefa mivaha zany hita fa hoe tsy misy ny olana dia miverina amin'ny andavanandro amin'ny lohan'ny takan'olona rehetrarehetra zay ny fanaovana azy. Ady tsy afa-misaraka amin'ireo mpino silamo ny volana ramadany ary volana masina no andraisan'izy ireo izany. Iray volana no anatanterahana azy mety 7 andro na 3 andro mba hanova ny toetra ny tanjona ao amin'ny fanatanterahana ny ramadany. Tsy manakana ny asa mandrara isan'andro izany raha tsy ahivina azon'ireo mpino silamo ny sakafo sy misotro rehefa milentika ny masoandro. Lafim-baovao hafa kosa indray niseron'ny komina Antananarivo tamin'ny toeran'ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenan'ny Mahamasina androany. Maro no antonimbola ampitsarana izany hoy ny talen'ny tsena eo anivon'ny komina Antananarivo. Ivy Richard. Ndroso tamin'ny fanesorana ny mpivarotra tetsy Mahamasina ny pôlisy munisipaly eo anivon'ny komina Antananarivo. Raha ny aingana avy amin'ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika mahakasika ny fiverenan'ny asa tena tsy kelikely no antony iverenan'ny mpivarotra. Tsy fantatra mazava ny antony nandrarana azy ireo androany. Tonga maraina izay hoe hivarotra satria ny tsena ty alakamisy dia tonga amin'ny pôlisy manala hoe tsy azo hivarotana fa rehefa tapitra ny confinement nefa izay na eno tamin'ny président hoe afaka miasa mandra-pahatonga ny amiray izay nefa efa nanazavany pôlisy municipal an'izay zavatra izay hoe aloha izay mba hiaritra ka hatramin'ny 12 fa izay anajany lalàna le hoe olona 10 any ao anaty taonga na 4. Mba angatahana izany ilay izy hoe mba mahazo mivarotra aloha izay hoe mba avy ny amiray mba hoentinay hamelomana an'ilay fiainana kely ao anatin'ny tokantranonay. Izay tsy mandika lalàna fa manaraka ary ara-dalàna tsara izay anananay batsa anananay taratasy mazava avy amin'ny komina ny tsena. Efa nisy ny fampahafantarana nataon'ny komina ny varotra teny Mahamasina nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Mahakasika izay tsy fahafahana mivarotra izay. Fanapahakevitra izay tafiditra anatin'ny fiaraha-mientan'ny komuna amin'ny fifezana ny fiparitahan'ny valanaretina sy ny maro hafa. Araka ny toromarika nomena dia hoe aleo aloha mbola tsy miverina mivarotra ny mpivarotra hebdomadaire. Ny antony faharoa izy io manakaiky amin'ny hôpitaly. Izany hoe be loatra ilay olona mety ifamezivezy eo lasa mety hitatra ny makany amin'ny hôpitaly satria hitantsika fa misy maternité eo, misy hôpitalin'ny mpivelan-tanana koa eo ambony eo dia nametraka fipetra mihitsy kosa eto anivon'ny komina Antananarivo hoe aloha tsy hisitraka an'izay fivarotana izay ny Mahamasina. Miatra ny fampiatoana sy ny lamina samihafa amin'ireo tsena isan-kerinandro maro eto an-drenivohitra toy ny etsy Andravoahangy, Isotry, Mahamasina. Miankina amin'ny fivoaran'ny toe-draharaha ankilan'ny fiverenany ho fitandrona ny fahasalamany ny rehetra.
Ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy misehatra eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia, ny jery sy ny hita. Efa maro amin'ireo vehivavy malagasy no manao izany amin'izao fotoana izao. Reny mpianakaviana pakasary matianina no nanaovana fanadadiana tamin'ity androany ity. Ny larana efson. Izy no Andriatsoavina Ravaoarisoa, Rondi Ambinitsoa, na fantatra amin'ny anarana hoe Rondiary. Renim-pianakaviana misehatra eo amin'ny tontolon'ny fankatsary matianina. Finiavana efa 10 mbola zaza ny fitiavana makasary raha nambarany, ary efa 7 taona no nanao ny asa fankatsary matianina ny tenany. Efa maro ny dingana sy ny fianarana izay nolalovany tamin'ny asa izay nataony, toy ny fampiofanana mikasika ny fankatsary ny taona 14 fankatsary ny tontolo rehetra no ataony. Mampisongadina azy ny fakana ny sary ny vatana sy ny hatsarany, izany no isan'ny mahafinaritra azy manokana. Resaka beauté masculine rehetrarehetra mahafinaritra anahy manokana. Détail du corps, ataoko ohatra hoe misehatra ety amin'ny resaky musculation, bodybuilding sy culturisme zao ohatra. Anisany hitanareo betsaka ao anatin'ny portfolio tao les portraits na athlète bodybuilding betsaka be mihitsy izy ao. De n'ankoatran'izay oui, portrait masculine en général na en dehors ny milieu io ary ny betsaka ihany koa no ataoko. De reportage moa zany tena asa betsaka miverimberina, reportage d'événements na corporate, mariage, tout événement familial. Pana sary nataoko tsy de nisy nanao firy izy teto fa za efa ni-expérimenté an'le izy vitsivitsy maromaro, vitsivitsy ihany. Resaka nu artistique masculine, nisy niantso nanao de nanao an'le izy de mety. Mbola maro ny sakana tsy ahafahan'ny tontolon'ny ara-mivelatra eto Madagasikara raha ny nambarany. Eo ihany koa ny fifaninanana eo amin'ny samy mpiara-miasa na ny lahy na ny vavy. Tika olana mitranga, oui, amin'ny maha-vehivavy ny tena ary tsy hitany hoe vehivavy fa za somary kelikely physiquement. Rehefa manao reportage zay surtout ohatra any amin'ny sehatra politique na même culturel. Rehefa raikitra le sisisika betsaka reny de somary sarotsarotra ihany manenjika moment, manenjika devance, ny zavatra ohatran'izany. Fa nefa ihany koa le izy afaka avantage. Manao ohatra rehefa manao reportage sportive, ny olona amin'ireny indrindra raha sport extrême zay fanaoko ihany koa somary masitsika ny public ohatran'izay de misy manozika ohatran'izany. Sinon raha ohatra raha mivelabelatra kokoa le fomba fijery ny environnement économique eto amintsika, ataoko hoe tsy de tena mbola mahazo vahana firy ny asa sary satria mety hoe tsy ny asa sary ihany angambany fa ny resaka art en général mihitsy ny somary mbola tsy tena mahazo vahana loatra amin'izao niveau économique misy eto amintsika angambany. Asa mahavelona ny fankatsary raha ny nambarany, ary manentana ny vehivavy rehetra izay te hisehatra eo amin'ny tontolon'ny fankatsary ihany koa ny tenany. Na efa maro ary ny lehilahy manao izany asa izany, azon'ny vehivavy atao tsara ny mandalina sy mivelona amin'io asa io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, raha tsy afaka nankalaza toy ny tamin'ny fankalazana ny Pasika lasa teo ny mpino kristianina maneran-tany. Tsy maintsy manaraka ny zava-misy ankehitriny ihany koa ireo mpino silamo. Ho azy ireo izay anomboka rampitso na sabotsy ny Ramadany. Samba no niaina izao raharaha izao ity fianakaviana iray ity. Efa niomana izy ireo ny hanao ny Ramadan ao an-tokatrano. Raha mandeha mivavaka any amin'ny moské ny fomba fanao. Noho ilay valanaretina coronavirus izay mianaka manerana izao tontolo izao, mikatona avokoa ireo toerana ara-kolotsaina rehetra. Naneo ny alahelo ny manoloana izao raharaha izao ity raim-pianakaviana iray ity. Toerana fivavahana sy fihaonana miaraka amin'ireo namana ny any amin'ny moské hatramin'izay. Tsy afaka manao izany anefa amin'ity taona ity noho ilay fihibohana. Nilaza ihany koa ity raim-pianakaviana iray ity fa raha fisakafoanana lehibe miaraka amin'ireo mpiray vodi-rindrina no atao rehefa mody ny masoandro, tsy afaka manao izany izy ireo amin'izao.
tsy maintsy atao trano ihany koa amin'izao no mikarakara sakafo izahay ary tsy afaka mivoaka misakafo miaraka amin'ireo namana mandritra izao fioboana izao. Ho fanomanana ny famaranana ny idy misy amin'ireo silamo no nampiena ny sakafo atao amin'izany raha oharina tamin'ireo ramadan teo aloha. Nilaza ity mpivarotra iray ity fa ny hena ihany koa ny entana amidin'izy ireo raha ampitahana amin'ny taona teo aloha. Dia izay mba marina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma fotona. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.